mba hovanina fandarana rahana eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. Raha tsika rehetra indray tafaraka ao anatin'izao fotoana izao fatafaraka amintsika rehetra ao anatin'ny fiarahana eto amin'ny japony radio Don Bosco ao anatin'ny fandarana fandrehantsika isan-kerinandro ity fatafaraka aminareo zay ary miaraba manokana ho an'ireo olona rehetra ny ankizy rehetra izay mivady tongotra araka izany satria andro maneran-tany ho anareo ity andro ny 3 jona ity araka voalaza teo dia azo tsaboina tsara izany mivady tongotra izany noho izany ray aman-drenisany vao hitanao fa mivady tongotra ny zaza voateraka dia fa karakarao reny ankizy reny mba tsy hanana fahasembanana mandra-pahafatana fa azo tsaboina tsara azo karakaraina tsara izy reny mba valina daholo tsika rehetrarehetra ary dia vamindrasa ny lafiny teknika dadisy nambinina no kirikirany sary to mazatra antsika ny ray aman-dreny ny mpanabe ny général Désiré Philippe Ramakavelo no miaraka amintsika ao anatin'ny famelabelara-kevitra mba hovanina tompoko dia mba hovanina daholo tsika rehetra Andriamato Flavien ny ao amin'ny kabina teknika sy ireo mpikirakirany sary dia isorana manokana foana satria dia hita mihitsy fa tena misy firaisan-kina fiaraha-miasa ary ho anareo mpanaraka ny fandarana moa ny tena mahatonga anay hoe miezaka ny tsara ary anome fahafahampo ny tsirairay avy araka ny mahazatra moa zany dia tokony atao ihany ny tsy ahy anao tsy atsika fa tsara ihany koa mampatsiahy tsika rehetra mieno fa mandeha mivantana amin'ny RDB live ny fandarantsika dia tsika rehetra zay te fanoratra aminay dia alefasana amin'ny message privé ny fantanina zay tianareo antanina ty aminay aty satria nareo te antany anay amin'ny zavatra zay voalaza mba nitrankampiainana eo aminareo dia any message privé soratana any amin'ny RDB live mandeha mivantana amin'ny radio araka izany dia mandeha mivantana ihany koa miverina fantarantsika moa zany isaky ny alatsinainy ny alina amin'ny valo sy sasany no mandeha zay fantarantsika izay ary any amin'ny YouTube any amin'ny tolakandro any no anarahantsika ihany koa ity fandarantsika ity ndoary ataony tsy azy nataontsika tamin'ny heriny ya dia mahakasitraka hatrany Andriamato Flavien ny tsy angamba dia nitretratreka ny fanaovana tamin'ny heriny teto amin'ity fandaran'ity dia mikasika indrindra ny hoe ny safidy sy ny talenta nomen'Andriamanitra antsika olombelona tsirairay avy zany safidy zany tena Andriamanitra mihitsy nanome azy talenta dia Andriamanitra nametraka azy ao amin'ny vatantsika ao ary reny safidy sy talenta miaraka reny zay no fakafakatsiny sy ny nanaovantsika resadresaka teto no azo lazaina mihitsy hoe anisany mahatafita eo amin'ny fiainana ny mahatafita eo amin'ny fiainana zany moa laongamba tsahevina ihany ina ny atao hoe tafita satria samy manana ny tafitany zay indrindra matiny fa ny atao hoe tafita dia hoe misy fivoarana misy fiatsarany misy fitombony ny fiainana zany hoe ho any amin'ny tsaratsara koa ary zay no tena tazonatsika ny fandarantsika hoe mba hovanina tondra vokatra tsara eo amin'ny fiainana io hoe safidy sy talenta io nefa Andriamato Flavien dia mazava ho azy fa tsy maintsy ao ihany koa ny ataontsika hoe fahalalana ao ihany koa ny fahaizana fa tsy hoe ataontsika njolombaly reny rehefa misy ny safidy sy talenta dia efa ampy zay fa ny zavatra azo antoka kosa nefa dia hoe rehefa miaraka ny safidy sy talenta dia tsy maintsy misy fivoarana misy fiatsarany eo amin'ny fiainanao ary zay nahatonga amin'ny teny hoe mahatafita eo amin'ny fiainana anio sika Andriamato Flavien araka ny fanolantena tamin'ny heriny dia resaka ny hoe fahatokisany tena zavadehibe loatra hoe fahatokisantena io satria tena hoe miankina amin'io fahatokisantena io ihany koa nefany ny mampivoatra mampanoroso ary manatsara ny fiainanao ary io fahatokisantena io Andriamato Flavien dia zao matoa ianao manana fahatokisantena dia misy karazany mihitsy hoe misy hery avy ao anaty zay tena ohatrany hoe manosika anao ahavitanao zavatra zay le ka rehefa ao anatinao ao le hery io dia manana fahatokisantena ianao ny mifanohitra amin'io dia zao ny ataoko hoe sakana matetika tsika ihany mametraka sakana ao anatintsika ao zany hoe ao an-tsaintsika sy ao am-potsika za ve dia avitana io ahoana raha ny arovoko an'io raha vao mametraka an'izay fanontaniana izay ianao dia zay le sakana ary io sakana io manimba na mampalemy mbo tsy lazaiko mihitsy hoe manapotika an'le hery ao anatinao
zay mahatonga le hoe fahatokisantena. Tena mampalahelo mihitsy satria zao no mahatonga amin'ny teny hoe tena mampalahelo rehefa tsy misy le fahatokisantena dia tsotra. Tena ohatany hoe mila olona foana ianao a manampy anao, mila olona foana ianao a hoe miteny aminao, mila olona foana ianao a manampy anao. Zay le olona tsy mahatokitena. Ary tena azo lazaina fa ny ankamaroany ny olona dia tsy mahatokitena. Manina moa le olona ny lasa tsy mahatokitena? Tsy mahatokitena le olona ndray matofilavina satria efa nilazaintsika foana fa hoe io fahatokisantena io anie ka zavatra hoe apetraka ao amin'ny fotoana ny fanabeazana. Ary rehefa mitentsika teto foana tsika ndray matofilavina hoe zany vanim-potoana ny fanabeazana zany iny ka mandritry ny 5 taona angarangidina tompoko. 5 taona manomboka amin'ny 7 taona ny zaza mandra-pahatonga ny 7 taona mandeha amin'ny sokajiny hoe zaza, ankizy, adolatsento ary tanora. Zay le mahatonga 5 taona azy. Lava zany. Raha eo amin'ny ary nefa ao anatin'izay vanim-potoana hoe 5 taona zay ny tsy maintsy hametrahanao mihitsy ny isin'ny fahatokisantena. Mahatokitena ny olona rehefa tonga hoe tsy voapepo. Mahatokitena ny olona rehefa ohatra hoe mahazo teny famporisihana. Mahatokitena ny olona rehefa mifanakaiky-po amin'ny dada sy neny. Zany rehetra zany misy ve zany sa tsy misy? Ary tena fanontaniana apetraka amin'ny ray aman-dreny, apetraka amin'ny ankonana hoe tena marina ve zany? Anisan'ny zavatra ny tenentsika teto foana dia hoe anisan'ny fanehoam-pitiavana mba hahatonga ny olona tompona andraikitra ny fitiavana ndray matovilavina dia reny efa nitenentsika alao averimberina ihany fa tena betsaka loatra le olona tsy mahatokitena ndray matovilavina amin'izao fotoana izao. Le hoe teny famporisihana, fotoana manokana, fanampiana, fanomezana ary vatana mifanakaiky. Hoe inona amin'ireo no nataonao, inona amin'ireo no tsy vitanao. Fa rehefa tena nanazavana zany iny le olona ndray matovilavina dia ohatran'ny gaga izy. Gaga izy satria zavatra tsy nataony. Fizy mieritreritra fotsiny hoe rehefa mandefa ny ankizy any an-tsekoly, rehefa mividy ny akanjony, rehefa manome sakafo azy, rehefa mikatra. Izay ny ataony hoe endriky ny fitiavana. Marina aloha misy endriky ny fitiavana satria tsy tanteraka ireny raha tsy ao ny fitiavana. Fa le tena fototra indrindra fa le hoe teny famporisihana. Eto dia tsy sasatra mihitsy mamerimberina ndray matovilavina. Fa raha misy zavatra anisan'ny tena mandrava ny atao hoe fahatokisantena dia ny fanaovana fampitahana azy amin'ny olon-kafa. Mamerimberina foana fa tokony hamatany ine ny olombelona tsirairay avy tompoko. Tsy ilaina mihitsy ianao mampitahana ny zanakao, ny zokony amin'ny zandriny na ny zandriny amin'ny zokony, na hampitahana amin'ny hafa amin'ireo hoe zanaky ny mpiray-tam-po. Nampiray-tanàna fotsiny mianatra. Zay mihitsy satria hitanao anisan'ny fomba fiteny mantsy ny ary averimberina. Tsy maninona mihitsy na averimberitsika foana fa tsy makalily sofina koa le teny hoe tsy mba mitovy amin'izay zana-bahoaka. Anisan'ny fanampitehana mihitsy satria inona le pitehanao amin'izay fotoan'izay? Le maizay. Le maizay nefany no mametraka ny fahatokisantena. Rehefa fantany tsara hoe inona ny zavatra mampiavaka azy, inona ny zavatra mety vitany, inona ny tena hoe afantaran'ny olona azy, dia lasa mahatokitena. Ohatra mametsy ny tenany ihany le ray aman-dreny manao an'ireny. Hoe tsy manao ohatran'ny zana-bahoaka, tsy miteny zana-bahoaka. Nefa ny tenany ihany no asiny amin'izay. Ka zao ny marina loatra ny tenenao ndray matovilavina. Fa tsy eritreretiny olona nge fa ohatran'ny mandehandeha ho azy fotsiny le teny atao e. Ary nefa dia anisan'ny tena hoe fanampitehana misy. Ka eo rehefa miteny io fahatokisantena io ndray matovilavina dia tadio tsara fa tsika teto nandritra ny fotoana herinandro vitsivitsy dia nametraka foana ny hoe tambazotra ny fiainana ao an-tokantrano sy ny tambazotra eo amin'ny firenena. Tsy mahazo misaraka mihitsy ireo anankiroa ireo. Fa ny zavatra hitanao avy ao amin'ny tokantrano no tsy maintsy hitanao eny amin'ny firenena na eny amin'ny fiarahamonina. Dia zavatra teny foana. Ka raha mitentsika hoe fahatokisantena. Raha vao tsy mahatokitena ianao tokantrano nisambatan'olona eo dia lasa tsy mahatokitena koa ianao any amin'ny fiarahamonina. Dia rehefa tsy mahatokitena ianao any amin'ny fiarahamonina lasa tsy mahatokitena satria ny tokantrano mikambakambana ny fiarahamonina. Dia rehefa tsy mahatokitena koa any amin'ilay fiarahamonina dia mepitefa any amin'ny firenena. Inona ny zavatra misy eto amintsika? Tsy ampy fahatokisantena ny firenena. Tsy ampy fahatokisantena. Ary ny ahafantarana fa tsy mahatokitena ianao dia mora rebireben'ny olona, mora pepon'ny olona, mora ambanian'ny olona, mora ampatahorin'ny olona, mora anaovana zao. Zany zavatra fa avy aiza io ny miainga, avy amin'ny isam-patanora. Tsika zay foana ny efa tenentsika ndray matovilavina. Aza mitorabato, aza mifampitora-bato, aza mifanometsiny. Nefa izay ny zava-misy.
zany neny atao nanaovantsika an'le fandaharany mba hahatonga saina mba hamerina indray ao an-tsain'ny olona hoe marina anie zany zavatra zany fa tsika araky ny teninao teo ny zavatra manavanana atsika de ny fanomezantsika aitsika io tena aitsika mihitsy fa maninona nanao zao fa maninona ary le manao ihany no torambata ka zay ny raha tsy manao moa ianao inona nankanananao amenatsolo tsy maintsy zay foana ary zay mahatonga hoe le fahatokisanteny io tena zava-dehibe mihitsy ary zay ny tena mahatonga ny hoe io fahatokisanteny io ne tsy eo amin'ny anivon'ny tokantrano ihany fa tena hatrany amin'nivon'ny fiarahamonina teo tsika de ny teny aho hoe ny fahatokisantena ina no fatarany mihitsy fahatokisana satria io fahatokisanteny io misy hery ao anatinao ka io hery ao anatinao io de hitokisanao mihitsy zay mahatonga le olona tsy mahatoky tena de lasa le hery eo miamaivana miamalemy miamarefo de mora de anaovan'ny olona anao tsisy le hery ary le hery io hery io sady lasa herin-tsaina herim-batana herim-panahy anananao dikan'izany ny olona manana herin-tsaina herim-batana herim-panahy de samy fanandrana na amin'izy ianao na amin'izy na amin'izy ary ahafantarana fa misy herin-tsaina herim-batana herim-panahy de ianao samy maneho hevitra ny olona tsy samy maneho hevitra anie de olona hoe tsy manana an'le zay fahatokisanteny zay raha miteny an'ity azy zao de ina indray zao ny heverin'ny olona raha manao an'izao zao de ahoana indray zao ny fijerin'ny hafa zay le olona tsy mahatoky tena fa raha mahatoky tena ianao de hoe hevitro ty ijoroko ny hevitro sahako ny maneho azy mety ho diso angamba tsy voatery ianao manana ny fahamarinana foana kanefa kosa rehefa fantatra fa diso ianao satria ny afantariny hoe diso nge ianao de raha ianao rery manana lefitra nefa ny olona folo manatrika anao tsy mitovy de mba mieritrereta ihany fa zavetrany de manao zay le hoe matoky tena diso tafahoatra de lasa ohatrany hoe ny anao rery marina fa nele de farany tsy mifakazo tsony de farany tsy mifanampy tsony de lasa tsy mifankaty tsony de lasa mifanenjika zay anie ny tena mahaloza azy raha vao tseo le fahatokisanteny zay zavatra ary anisany tena zavatra hoe tena ilaina mihitsy le hoe fahatokisanteny satria ny fahatokisantena hoa hery ka io hery mitambatra isam-batan'olona io no lasa heriny eo amin'ny fiarahamonina ary lasa herin'ny firenena tsy voatery ny basa matafondro tompoko no herin'ny firenena fa ny firaisan-tsaina ny firaisan-kina ny firaisan-po ao anatin'le firenena no ananany hery ahafahany mifanandrina na amin'iza na amin'iza fa matoa ianao matahotra matoa ianao malemy matoa ianao marefo de satria tsy ampy le hery mitambatra ao anatiny le firenena zay zavatra hitanao ny malagasy anie manana fahendrena tena hoe za tsy teny hoe kuizana fa samy manana fahendreny daholo fa fahendrena malagasy ny tenena zay misaraka fasika fa zay mitambatra vato hitanao matetika nefa rehefa tsy matoky tena ianao andeha matovy laviana de inona atody miady amambato fa manino ianao no atody satria izy mbola ho foy zay tserisereto ndre satria izy mbola ho foy eny moa satria tsy matoky tena izy fa ny tsirairay avy ny firenena rehetra io tompoko vato daholo tsy misy atody zany ka zay aina nisan'ny tena hoe nanaovantsika an'ity fandaharany ty le hoe fahatokisanteny io fa tena zava-dehibe mihitsy io ka io le fahatokisanteny io araky ny fandaharana nataontsika teto moa ina moa le tena miteraka ny fahatokisantena ny fanabeazana tsika miteny foana hoe ny fanabeazana fa inona le fanabeazana fambolena toe-tsaina toe-po toe-panahy anan'izay fahatokisanteny zay ary raha vao matoky tena ianao de olona mandray andraiky zay le fanabeazana ny fanabeazana de manomana olona ho tompona andraikitra ary ny olona tompona andraikitra de manana an'izay le lazaiko hoe manana fahatokisantena manana finiavana manana hery anatanteraka zavatra ary manana tanjona mazava tsara hotratrarina eo amin'ny sehatra zay misy azy zay no afantaranao azy fa olona tompona andraikitra le olona ka io tena zavatra volena zay mahatonga hoe ino ty zao fandrafetana saina ny fitenitika azy foana teto amin'ny fandaharana de io le fanefitana saina tsy hafa amin'io ihany le hoe mametraka fahatokisantena le hoe manomboka amin'ny telo taona ka hatramin'ny 8 ambin'ny 10 taona zay zavatra ray ary zavatra tena hoe tena ilaina tena satria ny mahatonga an'izy io hoe tena ilaina de tsotra le izy andre matofy laviana ny ataontsika hoe le fahatokisantena miainga amin'ny hoe
fahazarana sy fahaiza-manao. Zay ny tena mahatonga le hoe manomboka amin'ny teriko hatramin'ny 20 taona manana fahazarana, manana fahaiza-manao. De zay zavatra hitan'ny masony reniny sofiny ataon'ny tany rehefa tenintsika teto foana no miteraka an'le fahazarana sy fahaiza-manao. De zay ny tetraizitra na sehatra iny zany, na asa tanana ataonao, na asa iny, fa indrindra ny tena ilana ny fahazarana sy fahaiza-manao de ny fahafantarana ny sotoavina. Satria ny sotoavina no tena mametraka ny atao hoe kolotsay. Ny sotoavina, ina daholo le sotoavina tokony ho fantatra. Io sotoavina io andre matofilavia tsy tafapetraka mihitsy ratsy mila fampiresahana fanakalozan-kevitra amin'ny zanaka. Anisan'ny zavatra efa nitenentsika teto nge andre matofilavia hoe mba firy moa ny tena mahalala zany hoe tantara-pianakaviana. Firy fianakaviana manahoana ianao io, avy aiza ny toeran'io fianakaviana io, ary inona ny mampiavaka an'io fianakaviana io amin'ny fianakaviana hafa. Any amin'izay zavatra regny zany ohatra ny gagagaky amin'izao fotoan'izao ohatrany hoe mandeha ho azy, ohatrany hoe samy manao sainy, ohatrany hoe mieritreritra hoe keva fotoanan'ny taonjato faraky amin'ny 20 zao kena hoe iverina ny taonjato fahatelo ambin'ny folo na fahadimy ambin'ny folo ohatra. Tsy misy mieritreritra ny iverin-dalana, ny fiainana mandroso, ny fiainana mihatsara, fa misy zavatra mitoetra zay fandimbiasan'ny taranaka ka ahafantarana fa io ny mampiavaka anao hoe io ny mamalagasy anao, io ny maafrikanina anao, io ny ma-europeanina anao, io ny ma-aziatika anao. Zay zavatra ray. Zany zavatra zany tonga de satria le izy andre matofilavingy rehefa tsy fantatra de lasa miteraka savorovoro, lasa miteraka fisalasalana, lasa miteraka tsy fahatokisantena araka zay efa tenentsika hoe fahatokisantena. De renao fa tena miteraka fasairanana ny terany. Lasa tsy mirahina le olona rehetra, le firenena. Nefa tena ilay zany mihitsy le firaisan-kina, tena firaisan-kina. Ary zao tsika zao ohatra hoe ankalazan'ny faha-enimpolo taona ny tsingeran'ny fiverenan'ny fahaleovan-tenatsika de mazava loatra fa tena mila hoe firaisan-tsaina anie zany, firaisan-po. Ary tenenako mihitsy firaisam-panahy, manina moa ny tena hoe firaisam-panahy ndre matovilavy fanahy ny maha-olona. Ozy ny malagasy, zay ny fahendrena malagasy. Zany ny zavatra tokony hovoitsika foana mandritra zao hoe fiomanantsika andraisana an'izany andro ny fitsengerenan'ny faha-enimpolo taona ny fahaleovan-tenatsika zany de zay foana firaisan-kina, fifankatiavana, fa zay ny miteraka ny hery mananana fahatokisantena, ny fahatokisantena ahafahana mifanandrana na amin'izy. Azonao atao daholy rehefa hoe tia ny mahasoa ny fireneko, tia ny mahasoa ny vady aman-janako, tia ny mahasoa ny ankonako, tia ny mahatsara ny fiarahamonina misy azy. Lasakinao fa tsy misy zavatra sarotra nge zany. Matoly izy sarotra satria tsy tonga ohatsainao le izy, satria tsy hay le izy. Ary zay ny tena mahazava-dehibe ny resantsika mihitsy an'le hoe fahatokisantena ty. Tena zava-dehibe iekina ny fiainanao manontolo ny fahatokisantena. Azaky ny lelazaiko hoe hery any io hery ao anaty, hery ny tsaina, hery-po, hery-panahy. Fa raha vao malefaka io hery io maivana io hery io de zay le atao hoe sakana. Ary ny tenanao ihany ny manao azy. Ka raha vao misy foana io sakana ao anaty io de zay zavatra manodidina anao de amin'ny maso ohatrany hoe maso ohatrany tsy tehiteny hoe tsara ny fijerinao fa ohatrany hoe zavatra malimalika, ohatrany ratsiratsy, ohatrany maizimaizina, ohatrany tsy mazava aminao le izy. Maloto ny solomasonao. Zay. Solomaso maloto zay. Ny anaty madio. Rehefa maloto ny solomaso de na tsara ny eo ny eo de lasa maloto. Ka zay indrindra marina loatra ny tenenao ndray matofilavy. Ka zay ngeny antony nanaovantsika antony. Ary tena ohatrany hoe inina mihitsy asiana finiavana mihitsy hoe vanim-potoana manahoana loha hevitra tahaka ny ahoana no voizina, loha hevitra tahaka ny ahoana no anentanana, loha hevitra tahaka ny ahoana ny tokony hoe ifanakalozana hevitra. Amin'izay fotoan'izay fa tena zava-dehibe. Io tsy aza miandry ny herin'ny hafa fa ny herinao efa napetraka Andriamanitra ao aminao mihitsy. Io le hoe fahatokisantena io. Anjarantsika fotsiny manandraka. Zay zany tena hoe ozy hoe ny fahatokisantena de mitondra amin'ny fivelaram-piainana. Tena azo antoko zany. Mitondra fandrosoana. Ary tena zay ny zava-dehibe. Everiko angamba fa tsara ny mba niresantsika an'izay loha hevitra zay tamin'izao fotoan'izao mba tonga antsika mihitsy mba hoe anana
finiavana maninona moa raha iteny aho hoe ananatsika ezaka ka zay mampisaraka andao re avelany mampisaraka fa inona ny mampiray inona ny mampiray saina inona ny mampiray fo inona ny mampiray fanahy ndao zay ny tadiavana ary tsika malagasy nanana an'le fiteny misy olo moa tsy de teny izy io fa ozy fanendrena malagasy iny io le hoe maromaro tiraisana le maromaro tiraisana samy manana ny heviny fa samy misy apahany hoe mahatsara sy maharatsy azy zay no mahatonga le maromaro tiraisana eny ohatrany mety aloha zay hevitra draoko maninona moa raha zay apahany mety zay ny atao tsy kota ohatrany mety zay le maromaro tiraisana elanelam-panahy ho ny malagasy ny fanahy ny mahaolona tadiavo zay elanelam-panahy zay na ao atokantrano tadiavana elanelam-panahy na eo amin'ny fiarahamonina tadiavana elanelam-panahy na eo amin'ny firenena tadiavana elanelam-panahy satria tena zava-dehibe loatra zay tena fahendrena malagasy zany indray matoflavia fa tsy ara-baiboly fa tsy ara-baiboly efa tsy maimay ry ara-maimay nareo zy de alohan'ny vavako eny ka tena zava-dehibe ary tsara foana nge ny mampatsiahy hoe manahoana moa zany fomba fisainana manahoana moa zany toe-panahy malagasy amin'ny maizy azy zany nge ny anatsivatsika nytony zavatra tonika zay ny ataoko hoe tena ilaina mihitsy zay ataotsika hoe fahatokisateny zay ny zavatra horesantsika manaraka angamba fatapitra ny tapam-boalohany indray matoflaveny hoe ny fahaizana mandray amin'ny hafa no mampitombo ny fahatokisateny fahaizanao mifandray amin'ny hafa no mampitombo ny fahatokisateny ohatra tsika mianaketro zao satria efa mahay mifandray foana de lasa misy fahatokisana hoe fanaovantsika ny fandaharana de misy fahatokisatena matoatsika sa maneo hevitra ary matoa naharitra ohatran'izay ny fandaharantsika de satria misy ny fampatokisana na eo am-piaino na eo amintsika zay mandefa hafatra zay ny tapany voalohany de hitra ny tapany faharoatsika amakina ny SMS avy any aminareo ndao ary mba hovanona ny SMS de vakina amin'ny alalan'ny ao ny eo aminatin'ny Facebook any amin'ny RTP live io ihany koa zay nalefanareo amin'ny aty amin'ny 033 08 850 02 atombotsika any amin'ny telefona re manambady miteraka efatra ny olana tsy mahazaka fanabeazana aizana za tsy teteraka koa de nefa ny vadiko raha mitady firaisana isan'andro fadia ka tsy omeno de miteny hoe hitady sipa iarahana hony izy fa tsy matory eo ny apitso lasa manome tsy fidiny azy ka lasa efa manala zaza indroa zay dray zany sisa aloha de tena ataoko hoe tsy rariny tena tsy rary tsika ohatrany tsy tonga saina mihitsy ngetsika fa zany manala zaza zany iny ka fa amin'olona ndray matoflavien tsy manana zo mihitsy ianao raha aman-dreny amoniny zaza zay nareo ihany no nametraka azy tao tsy hoe efa zaza efa hita amiriry iny no atao hoe olona vao mitsimoka mihitsiny aombokany reny de efa olombelona io anaovan'Andriamanitra zay nataoko an'izay faharoa tena tsy mieritseritra afa-tsy ny tenany olona faran'izay ty teny zany lehilahy zany satria mety ahafatin'ny vadiny io afa-jazalava io sady mpanolana zay tena zao manko andre matoflavy miala tsiny zao manko mampimea ohatra ny hafahafa be amin'ny olona ny miteny hoe mpivady manolana le lehilahy kanefa tena marina zay mahatonga mametraka foana misoratra teny misoratra matsiny enareo lehilahy tiavany vadinareo ary enareo vehivavy maneke rehefa tsy maneho fitiavana fa io fomba faneho-pitiavana io tena misy fomba napetraka Andriamanitra mihitsy fa tsy hiditra amin'ny espriny amin'izany ka rehefa tsy mahay maneho fitiavana aza manaiky tena miteny izany mihitsy zonao mihitsy ny tsy manaiky ary zonao mihitsy ny manaiky satria rehefa tsy manaiky ianao ka mbola terena zay ny atao hoe manolana ary tena manolana mihitsy ny tian'izay rehefa mbola tsy vonona le vehivavy andray an'le lehilahy de zay eny tompoko no atao hoe manolana de vehivavy koa manolana rehefa tsy vonona ny lehilahy nefa ny ka rehefa tsy vonona ny sarotra olana ny lehilahy fieritreretako matovy lavy sarotra olana ny lehilahy fa kosa
mahatonga an'le hoe manolana de ohatrany hoe terenao amin'ny fomba koloka hoe raty miaraka amiko anao de ataoko zay amin'izay lafin'izay sy azo lazaina konko hoe manolana zay zavatra ka zay ny atao kosa hoe zavatra tsy mety mihitsy zany fa azo atao mihitsy ny na de mpivady vita soratra vita fanamatsian'izao mandehany eny amin'ny trano arzo e de lazao hoe inona tompoko ny zoako eo anatreny zavatra tro satria zazy zao efa indrono afa-jaza nanala zaza nefany na ny fahasalamako azy za tsy mitady an'le hoe kely aizana tsy ny sisa nefa le vadiko de tsy manaiky fa de zao tena lazaiko anao fa misy ako nizay ary mety hoe anampy tokatrano maromaro fandehanana iny reny manko ny ataony hoe miteraka an'le ataony hoe jurisprudence amin'ny lalàna lasa lalàna mipetraka hoe ny lehilahy manolana ny vady ny dia zao azo atao aka tamin'ny RDB live tsika inona ka général mahatonga an'le rafozako miangatra zanaka zafikely taobady ve reny sa inona mariako aloha fa le vadiko aloha tsy zanakizy sy le rafozan-dahako mitambatra de zay ny zay misy ny fanavakavahana satria matahotra an'le le vadiny izy satria tsy niteraka ny retsy raha zay fa zao koa misy koa nge ho le manavaka eto nge fandraisantsika foana ndre matovy laviagny rehefa tsy akasandray aman'reny tsy mety amintsika io anaka na lehilahy na lehivavy de rehefa miteraka ianao de zanaka io vo helikilika na ny fiainanareo tsy mbo mitovy amin'ny mpiraitapo avy eo anao gaka zay nge fantenentsika teto le olo efa tenena tsy mety amintsika io miteraka ny raitapo aminao misy pikitikitika ny takolany mahazo ampifona avy aty ny zafikely nenao mandalo tsisy mpandray malahelo anao zanako manina kanefa de zao safidinao no nanambady any olo efa fanteny hoe tsy mety ozy dada sy manana havana ny saraka izy mivady mananjanaka telo ny lamato 7 taona ary ny any amin'ny lahy fa ny roa amin'ny reniny mifanakaiky eo ihany nefa ry zareo de mitaraina le reniny fa tsy mba mety miresaka amin'ilay zanany lahy mety inona no antony izany tsy mety miresaka amin'ny zanany lahy le zanany lahy tsy mety miresaka amin'ny reniny zany satria le zanany lahy any amin'ny ray mipetraka eny ka reny ndray mialatsiny raha miteny ity mety hodisiny etrehtra reny le hoe vokisany le zaza aza makany fa manao zao ndray ny lahy manao zao ndray aratsiny de farany le zaza de zay tenen'ny dada no arahany na tsy ny dada mifanale olo miaraka aminy na le dada be sy bebe manodidina na le neny tosa le dada to de zao tsy fanao ane zany re ola mbolo lehibe anio zaza io ka ho tonga saina ka fantatra ny tena zava-misy de ahita angano nareo manaratsany reniny de ahita angano za manana zandry vavy amiteraka roa tompoko ry zareo le ranga tsy mety misoratra efa divorcé mantsy le ranga am'izao fotoana izao de be voky indray le ramatoa de latsalatsain'le rainjanany ono hoe tianao be voky eo inona io ranga io tompoko de mamolava mihitsy ary de tena mpamono an'le renjanany ka mba mangataka torohevitra inona natao fa tena mijaly le zandrinay nefa sarotra koa no miditra amin'ny fiainatokantrano zareo ny tsotra indrindra efa verimberina sy andre matofy lavian eto ke ndanao makany amin'ny trano arzo de raha tsy fantatro ny trano arzo de are andotapenaka ohatrany lalana makaty vato de misy takela-by fotsifotsy zay mihitsy de misy soratra hoe trano arzo ka ny trano arzo io toy ny tribunal izy io olona mpitsara mihitsy ny eo fa mpitsara manome torohevitra milaza aminao hoe zao ny zao anao zao ny zavatra tokony ataonao zao de afaka mampiantso mihitsy raha ny le lehilahy zany hoe zoany reto vady aman-janakao reto avy tsy maintsy tanterahanao satria zoany zay vehivavy manambady no manoratra misy fotoana ny raha ny mamako nefa za tsy afaka de nanova ny vavabe tena tsy zakako de tsy mifampiresaka zay efa amam-bolana de isaky ny hoe iresaka aminy za de anaova ny vavabe foana fa hoe tsy zanany tsony ono de tsy hitako zay atao de aza miresaka tsoniko ina no makina aloha am'izany efa niesaka nge ianao anatony efa niesaka ianao anetry tena eo anatrehany ka izy tsy mirarako ina ny amakina aloha am'izany zay fotsiny zao hoe mialatsiny raha indraindray tenen'ny olo ianao koa ohatrany manao isandalana fotsiny rehefa mamaly tena atony mbola verimberika be loatra le olona miditra amin'ny fandefasana Facebook de zavatra ka zay ny antony fa tsy de finiavana tsy te amaly lavabe anareo
Lehilahy 12 taona no manoratra za tsy mbola ny fankatry tamina vehivavy mihitsy satria hoe zay dia voararany fitsipika tany am-pianarana dia matahotra so dia misy fiantraikany amin'ny hoaviko inona fa firy le olona mo 12 taona aza matahotra an'izany ianao fa tongeny foana ny fotoanany it's terna raha mbola matoro izy ny fitenenana zay indrindra aza terna ny mbola matory efatra ny zanako ary ny zandriko tsy niteraka ka noto izany ny ray 7 taona ka atsangany ary tia nosoratana aminy mety ve zany inona no valiko azy zao za moa indraindray hevitra ho aty fa mety hodisotra zany izy voatery manana ny mariny raha mbola azo atao aza mba manangana zanakavana aza mba manangana zanakavana zavatra efa hita zany rehefa lehibe soamatsara iny zazy iny hainy le ray aman-dreny niteraka azy ny manodina ny lohany ireo nge tsy nitenaka anao fa zao ko nanina tsy nitazona ny zanakao hatram'izay tsisy le ray aman-dreny mihitsy no manontany atsika ray aman-dreny no manontany atsika hoe atsangany le rahavaviny le zanaka eny ka raha ny tena marina dia ny aho dia tonga dia le olona anangana mihitsy nitenenako an'izay ka iny zao tsy mihena fa aloha le valitsika le olona le manontany ka ho zay hoe io safidinareo fa ny zaza ny ray aman-dreny niteraka azy ihany no tokony anabe azy hitaizazy ny tsy fanananjanaka nere olona mety hoe lahatra avy amin'Andriamanitra ny ady izay ihany zavatra efa fahitako aza ny zavatra zany mikolokolo mihitsy zany le izy mivady kely tsy niteraka nakan'le zanakao kolokolo tena hoe lehibe le izy mivadika ho azy ty ohatra ray tena hitako mihitsy tamina fianakaviana tena hoe saika mateo mpiterahana azy le renin'le zaza dia nalainy le anadahany fizy mivady tsy niteraka dia tena azy ohatra ny zanany tena zanany maty le raha matoa nitay zany ty zazy ty dia misy olona miteny hoe tsy tena reninao niteraka anao io fa zao zareo fotafeto akory ny asoran'le anadazy zany hoe le nanabean'le zazy amin'le olona nyteny zavatra ohatran'izany naninao sy hatramin'izay niteneninareo fa maniny eo ny fahoriana misy vo zay vo teneninareo efa tsy zaka nyty zanako ty io mahafaty ny reniny io dia mbola ampidirinareo saina malota nareo mpamosavy lasa tonga hatrany amin'izany ny fitenena tanao zay ny mahatonga an'izay zavatra ary zany zavatra fahita mihitsy rehefa tafita le zaza ka ho iaho hoe iny dia safidinareo iny safidinareo iny tsy dia ny olona rehetra koa ny manao an'izany fa zany hoe singa hitako le izy zay fa za isaky miteny amin'ny olona le olona hoe tsy miteraka dia nitoro hevitra ataoko dia ohatra hoe aleo lavitra maka hoe tsy fantatra mihitsy ny ray aman-dreny tsy fantatra mihitsy tsy fantatra mihitsy ny ray aman-dreniny ia isika lehilahy 12 taona izy manoratra ia efa voavaky tety ndrasy loha lehilahy 13 taona mbola tsy manambady amin'izao tapa-kevitra fa akavady ny olana dia zao ny tovovavy tena tiako tsy mety miresaka amiko ireo tovovavy tsy tiako anefa taramiko daholo mba ampio fa tena mijaly zao ny fitiavana nge hazo voleny mety te-pendohana fotsiny dia zao tsy niendry ny amambika ny tena zavadehibe fa ny toe-pony ny toe-tsainy ny toe-panahy zay dia tadin'io ary tsy vitany hoe ny toe-tsainy ny toe-pony ny toe-panahy fa jereo koa ny ny lafi-pianakaviana fianakaviana manahoana io hidirana io satria ianao hiditra ho zanany fa aza taitra ny fotsiny hoe tsara tare bogosy sy namany fa ny tena zavadehibe dia hoe olona akana taranaka ka ny taranaka tsy endrika sy bika fotsiny tompoko fa toe-tsaina mampanahy satria ao amin'ireo ny misy ny atao hoe tarazo ifandovan'ny taranaka ny ato zay ihany zay ny fantatro zay mahatonga n'le ray aman-dreny nge matovy laviany tsy mety amintsika io satria mety misy tarazo efa mipetraka mety tazan'le ray aman-dreny hoe karazana olona ohatranao nge zareo reo tandrea manaka mangataka torohevitra fa mananjanankiray za fa tsy manambady dia mety ve fa mbola mipetraka ao amin'ny reniko izay mianaka sa tokony anana fiainana mitokana ho anay raha ny tena marina aloha raha efa mananjanaka izany ianao dia efa amika arelatra tsy ampafirin'ny olona ny saraka ianao tsy ampafirin'ny olona maty vady ianao raisa ny ditsiny andraiky tao amin'io zanakao io dia ny fiainanareo mianaka hafa satria raha mbola mialokaloka eo amin'ny ray aman-dreninao ianao dia tsy hitan'io zazy io mihitsy ny mampiavaka anao
satria ampitahanao amin'iny be izy, ampitahanao amin'ny dadabe izy, zay zavatra zay. Ka zay le tsy mety. Satria ianao manana ny maizay ianao, manana ny fomba eritreretinao anabeazana ny zanakao sy ny tanjom-piainana zay eritreretinao ho amin'ny hoaviny. Vehivavy 23 taona fahotana ve raha misaraka amin'ny vady vita mariazy fa efa tsy zakako intsony zafady ny fanitsakitsahany ny tokantranonay tratrako foana izy dia mifona nefa ataony ihany inona ny tokony ataoko tompoko fa tena mijaly be za. Eny teto efa nyteneniko teto fonina ozay raha olona vita fanamasiny tsy za mihitsy ho any teny aminao hoe misara safidinao iny ka rehefa ataoko hoe safidy dia ianao ny tompona andraikitra feno eo amin'ny fiarahamonina eo anatrehan'Andriamanitra sy anjarako tsony zay zavatra satria za efa nyteny mihitsy mantsiny hoe zay ny izy zay efa fanambadiana zegny hitanao indrindra reo hoe efa namasinina dia hoe na ohatra ianao ka salama ara-batana fa tsy namarary dia ho tianao sy amelinanao ao anatin'le salama sy le misy aretiny io nge ao anatiny eo nge le fijangajangany ao anatiny eo le fanitsakitsahana ao anatiny eo le fikasian-tanana zany hoe miteraka fijaliana dia zavatra inona ny voadiny nataonao ko nga io ataotao fotsiny zegny ny ataoko hoe mandiny tsara alohan'ny anapa-kevitra hoe hanambady anorona tokantrano fa ny fanambadiana mandra-pahafata za manko efa tratran'izany ny tenen'le olona eny ka tsy aminao manko generaly dia mora aminao ny teny eny tompo manaika tsy amiko tokoa fa ny fantatro fotsiny zao ny mpanabe nge karazana misy ataontsika hoe efa misy zavatra hoe ty karazana torolalana tokony arahana sy fepetra tokony ajaina amin'ny lafim-piainana ohatro zao dia amin'ny mampanabe anao dia tazonao iny zavatra iny ho ampitainao amin'ny hafa fa rehefa tsy mitany ohatry ny lalàna velona misy eo amin'ny firenena iny io mipetraka hoe tsy azo atao zao firony mandika lalàna azay ny antomposin'ny tribonaly mananjanaka vavy ray za tompoko tsy fantatry ny ray ny fisiny raha tsy izao izy tonga eto tana zao ny asa tany ivelana izy mantsy izy nefa efa manambady vao niona tampoka zay ay azoko ampifantarina an'ilay rainy ve ilay zaza tompoko azafady ka zoan'le zaza tsy hoe azoko ampifantarina andrainy fa zoan'le zaza ny mahafantatra ny rainy tompoko aza dininareo reny zany fa tsy nisy io zary io raha tsy teo ny rainy ka zoany mahafantatra za raha miteny mihitsy hoe zoany mahafantatra ny rainy zoany mahafantatra hoe avy aiza ny evin'io rainy io zoany mahafantatra ny fianakaviana amin'ny lafiny rainy satria rehefa tonga ny fotoana anambadiny tsy maintsy atao le tetiarana avy aiza moa ny rainy ty zazy ty fianakaviana manaona satria le tarazo foana io taranaka no alaina dia tsy maintsy fantatra ny zavatra fa tsy manana zo mihitsy anao tsy ampahafantatra azy tena zoan'ny feno sy tanteraka ny mahafantatra ny rainy ny fiaviany avy amin'ny rainy ny avany rainy fa zasarotiny fotsiny eo fa nga io nisy raha tsy hainao ary tsy hainao rery no manana zo amin'io zazo io fa ny rainy niteraka azy koe manana zo azo atao ve ny manoro tokantrano alohan'ny mariazy zany hoe mbola tsy vita nininy zay ka ifampizarana ny vola lany manana fikasana ny vady zegny le ataon'ny malagasy hoe lany manja raha mbola tsy tafiditra ao kory ka efa miara mipetraka efa misy fakazarana mahazatra dia zay ny ataon'ny gasy hoe lany manja rehefa tena tonga tokoa atao daholo ny raha rasany namany dia inona ary mba tena zavatra miara hatramin'izay manko raha mbola tsy vita niny dia ohatrany maniry mihitsy hoe manahoana zany zao ny fiainanay roa rehetra rehefa tena hoe mitokantrandro nga hitatsony tsy misy tsony efa misy fahazarana mba tsy teny aka hoe fahazarana ratsy fahazarana sisa tavela zay ia tovavy manoratra za tena tsy mahatokony tenako tokoa mahatsiaro latsaka ambany foana za amin'izay zavatra rehetra ataoko tsy hitako nampirafy ihany olo tiako ka voalohany nahalalako an'izany dia lasa tsy mahatoky tena intsony satria na dia mahita ny vehivavy io ary dia mahatsapa ny tenako tsisy dikany mihitsy mampalahelo be no zany ny olombelona tokana amatany anaka fa tsy misy an'izany hoe tsisy dikan'izany matoy io nanaovan'Andriamanitra ny tarehanao ny tsangananao ny fihetsika ao sy ny sisa dia zay ny mahasoanao zay nanaovan'Andriamanitra ohatrany mametiny an'Andriamanitra ny enao miteny an'izany matoy nanaovana anao dia azay foana teneniko misy ambatan'olona sanganasan'Andriamanitra azadino zany tsy misy hoe tia ny tena lafatra fa tia ny tena tsisy ilana azy tsisy an'izany ary indrindrandrindra ho antsika kristiana dia samy zanak'Andriamanitra daholo any isika samy ho faritra daholo any isika samy ho lasa vovoka daholo any isika samy ho any paradisa daholo any isika raha toka manaraka ny fepetra dia takina amin'izany hoe ahatokavana any paradisa zay
Za toboko manana olo tiana de tsy tia ny mamany de ny sarak'izay nefa am'izao io mamany io nilaza fa za no tiany fa tsy vehivavy sipany zanany am'izao de ahoana ifameriny zany nareko zenge rehefa mifakahazo amin'ny rafozana tena zavadehibe niny fa fakazahoan'ny vinanto sy ny rafozana zany de matovy lavien ka raha ohatra ka miteny hoe ianao ndray ny tiany ka inona ny olona raha mbola mifankatiana reo roa olona mbola tsy vita ninina de vonjeo ny toeranao araka zay niaraka tamin'ny olona za taloha de nampijaliany sy nampirafesany sady nahazo vava hoe tsy misy valeur lasa tsy nahatokoteny zao za miaraka amin'ny olona de lasa tsy atokisako le olona rahako am'izao sy ny tenako ary lasa mifamaly matetika zay inona torohevitra mety ho azoko azafady zao ane le izy tsy bola andrasana nanao maliko anao anaka de ny hoe tsy ndray mandeha kory ny matavary de mandeha vitsotro be tsy olona ray nametaka anao de ny olona rehetrarehetra de mitovy am'izay daholo fa ny tena tapahavoazana de ianao satria lasa tsy matoky olona nga ny fiainana vitany tsy hoe mandeha miolon'olona rery any tsy matoky any tsy matoky anao zany ingeny antony resahantsika nyty fandarana hoe fahatokisateny ty zavatra tena enkinany ny hoavinao sy ny fiainanao ray manontolo ny fahatokisateny satria araka ny lazaiko ty hoe hery ao anaty io mahatonga anao anana heritsaina herim-po herim-panahy ahatafitanao amin'ny fiainana sy ahatonga anao hoe manana fahasahina ifanatrika amin'ny hafa zay ny izy de tsy maintsy ilainy io fahatokisateny io za vehivavy 13 taona miaraka amin'ny lehilahy 13 taona koa ny olana nefa dia miady foana zay nefa efa taona niarahana ny tena mampiady anay de izy mangataka firaisana amiko foana zay nefa tsy mbola vita raharaha de lazainy fa tsy tiakony izy zay foany raha napanaraka ny fandarana isy andre matofy laviainao de ny zavatra teneniko ary averiko foana raha vao mangataka firaisana anofo nefa mbola tsy vita ninina de miala fa napotika ny fiainanao fotsiny ny antony be dehibe mihitsy zay zatovavy zay tonga mitaraina any amiko vao be voka n'le tovolahy izy de solony hatramin'ny pisiny solon'le tovolahy hatramin'ny pisiny tsy fantatra tsony tsy afaka miantsoso ianao tsy samakany amin'ny ray aman-dreny fa azo vavaratsy zay mahatonga hoe tandrema ary ao anatin'ny fahadiovana nge ny tokony rosona eo fanabadiny mbola averiko indray nidikan'iny akanjo fotsy voaly fotsy midina eo amin'ny tare iny de hoe mbola virjiny ty tovavy ty zay ny fanambadina ary mbola naverimberiko indray ny hoe ny atao hoe nanaovan'andriamanitra mahavirjiny vehivavy de zay lehilahy manala mahavirjiny azy iny no rainjanany sady vadiny eo anatrehan'andriamanitra sy ny eo fiarahamonina de olombelona ngeny azo fotana fa tsy andriamanitra olona efa tsy virjiny tsony ianao nefa mbola midina eo aloha eo le voaly zay ny antony rehefa vita ny fanamatsena tompomera de aseny ampiakarina le voaly endriky ny hoe io tovolahy io zay ny ekenao vady no sady rainjanakao ary anala ny mahavirjiny anao anatin'ny fahadiovana ary indrindrindrindra tsy virjiny tsony zany any aneroiny any latsainy ny vadiny hoe ina moa ny tokony menomenona anao raha ohatra ka mitady fitiavana any velana ianao nga virjiny tsony ny vadiko be dehibe ny lehilahy miteny zany ina no teneninao rehefa avy ao zay ny izy sika antankely za niasarota-piaro ve fitiavana fahatokisana ny endriky ny fitiavana tompoko fa raha vao tsy matoky ianao miayaya de ny dikan'izany tsy tianao io olo raha vao tsy ananao fitokisana mifototry ny fitiavana eo amin'ny olon-droa de mifampatokisana rehefa tsisy fifampatokisana tsy maintsy mora ravy io tokantrano mora idiran'ny ataoko hoe angano mihitsy satria olo ifampimonjomonjo olona ifamaly olo ifampiasa tanana vao mihitsy taizandray zao anao fa maninona zao vao miditra izandray zao iny olona niaraka taminao nefa olona mpiara-miasa aminy izandray zao ny anatin'ny message nao iza zao nandefa zay ny le fahasarotam-piara tsisy fampatokisana de farany ianao teza hoe namanao anazy tsy manao tsy maintsy voateny fana andehanao zay le tena zavadratsy rehefa iahinao foana le olona de farany tsy efa amizany ingeny ny zanaka anisan'ny taraina an'ireo tanora reo matetika rehefa mandeha amin'ny sekoly de hoe fa maninona raha miseny raha mandeha anay tsy mba matoky anay satria efa tsy atoky any de manao ny ataony izy zay ianao miteny hoe ny talenta ny tena mampandroso sy mahatafita kokoa de kanefa ny fiarahamonina sy ny olon-dehibe miteny hoe tsisy hoavy raha ny hoe dansa na hoe hira ny hosodoko sy ny sisy reny de ahoana ka ndresian-dahatra azy reny hoe tsy voatery asa birao ihany no mahatafita ka fijeran'le ray aman-dreny nge zany tsy ny fiarahamonina
sy ny fiarahamonina. Fa za milaza aminao ny tanora amin'izao fotoana izao tompoko. Tsy manana an'izany fijery zany tsony falatraky anao. Za manana zafy kely efa nyteneniko teto. Classe de première izy dian'izany. Ny antony tsy hoe ndray aman-dreniny tsy mantoka azy. Fa tena manana talenta mihitsy izy avy fanaovana sary sy famola volana zavatra. Izao izy manana ny orinasa 120 taona. Za afaka amiteny satria misy vohatra velona. Mengy am'zafy keliko ny nahitako an'izay. Raha ny ray aman-dreny foana dia hoe tokony manala baka dia tokony zao dia tokony zao dia tokony zao. Manana ohatra votany toka hoe manana prêt-à-pot reny zafy keliko reny ny sasany manana diplôme ambony ny sasany manao fa nefa tsy midika hoe ny manana diplôme ambony io tafita ny manana ny tena hoe safidiny sy ny tena talenta miaraka aminy tafita kinona indray ary ny tadiavintsika ray aman-dreny zay ngely izy ary averimberiko foana fonjana mpianatra teny université tafatra hitako dia hoe fa nyriny ray aman-dreny ny 80% ny mpianatra teny université fa tsy safidiny le mpianatra zay le izy dia rehefa avy eo mahazo licence mahazo maîtrise dia lasa manao bizina fotsiny mondala lasa convoyeur tsy araka izay tokony nanaovana azy dia ina fotsiny zany le fotoana lany teny amin'ny université le volany ray aman-dreny sy ny fotoana ka satria fa nirinao dia lasa tsy mivelatra. Za moa général misy olana kely marary ndrafozako ka dia lasa ny karakary azy ihany ny vadiko vehivavy izy tokana tsy nametsiny azy fa rehefa any izy tena tsy mirarahanay mihitsy na anso sy SMS tsy ataony any ka lasa kivy lasa miena ny fitiavako azy ihany koa. Zao ny raha zavatra ny fana inony dizy teo ny rahana nanapaka dia tsy hitako mihitsy ary rehefa hoe fantatrao fa izy rery angamba no afaka tsy fantatro lahatokana angamba ivadinao io tokana mihitsy izy lahatokana dia izy indray ary ny karakarany reniny dia fahasahiranana ny zany fahasahiranana zany tena fahasahiranana dia farafaratsany rehefa tena hoe mahay ianao dia tsy hitako mihitsy ny hoe andeha hanampy ny vadiko any dia mifandimby zay mivady satria mety fahasahiranana be le zay fa tsy hoe lasa miena ny fitiavako oravy eo ny tokantranonao nefa io tokantrano no mitsinjo no hoavinareo menakavy kely ko lahatokana marary ny reniny ko tsy hoany amin'ny reniny izy ary any ambadika ny reniny eo indray zay ny ataoko hoe mifandimbiasa nareo mivady zavatra ifanarana zany alay fisaretsaina fotsiny hoe vavitokana ianao ny reninao marary dia lasa ianao mandeha makany dia hotezitra ny vadinao hoe efa mandehana ianao fa ny reninao mitianao dia zay zany tsy alahelo ve ianao hoe fa iza ny eritreretinao mba hikarakarany eny zany efa avitokany ary manina moa tsika mivady raha mba mifanampy zay ny le izy fa tsy zany fa tonga dia raisina fotsiny hoe ny rafozako fa raha reninao tao amin'ny toerana io inona nataonao nefa ianao vavitokana. Tanora 17 taona manana olana ara-pitiavana za tompoko manana olo tiany efa nifanaiky ay fa tsy hisaraka kanefa nisy nampifamaly anay dia milaza izy fa raha tsy manaraka ny heviny dia aleo misaraka. Inona tompoko ny ataoko fa izao tsy te hisaraka aminy sady tsy te iry lalao fitiavana. Eny ka zay nge karazana hoe fifandeferana sy ataoko hoe fahaizana manaja ny hevitry ny daniny sy ny kely io nge tsy mandeha ily tsy maintsy ny hevitry lele foana na ny hevitry le vehivavy zay koa ny tokantrano zany anisany tsy maintsy tenenina mihitsy ary ampahafantarina ny zatovo anambady tsy teny hoe didijadona tompoko ny ao tokantrano fa teny ifampierana zay mety manana ny marina ianao manana ny marina koa ny vadinao fa niniza no tanterahana melo fa tsy vitany hoe nena ihany fa satria zany raha mpianakaviana ka vitan'izany izy ty. Za manambady mbola tsy vita fanamasinana fa miteraka ray dia zay tsy avelan'le maman'le vadiko hitokana volana fa miray volany amin'ny foana ondro satria izy mivarotra dia tereny ankolaka hiantoka ny charbon foana nefa ny afony tsy mandra-parivany andro tsy maty dia inona tompoko nataoko fa leo be za lasa tsy tia anambady an'le vadiko tsony noho izany rehetra zany. Dia apetrao mifanakaloza hevitra nareo mivady hoe tena zao azy hoe fa tena efa tofoka mihitsy fa zao dia misafidy tsika na tsika mitokantrano na tsika mijanona ato dia miala tseny aminao fa tsy zakako tsony ty zavatra ty olona mpivady zany olona ary elatra tsy miankin-dotsy
mifanampy inge ilaina fa tsy de hoe ao anao dijanio ina koa matokatrano an'izay tsy tokatrano zany tsy tokatrano zany diso ve za raha mampirafy an'olo tiako nefa izy tsy mirarahana de inona nataoko raha vao hoe mampirafy de efa diso aloha amiko hoe hevitro zay zay de lazaiko tonga de ohatra hoe diso anao tsy ilaina mampirafy ny olona manambady tompoko ka igny tsy vatany fa olo tiano ny ka na olo tiana ka olo tiany zany nge mety eritreretinao ve zany amiko raha vao manao tany roa ianao de zay ny atao hoe mampirafy andrimatao filavia tiako ny atsy tiako zay ny ataon'ny malagasy hoe bloky la ombotsefo mamy ny atsy finy roa de lasa toetrana mipetraka nge zay sy fahazarana amin'ny fiainana de na manambady tokoa manana tokatrano anao de bloky la ombotsefo foana otoizatsika ihany ny famakina ny SMS avy any aminareo vakitsika indreny eo anatin'ny Facebook zay nalefanareo za tokoa manana olo tiana izy tena tia za koa tena tia azy misy fotoana zay rehefa miaraka de mijery olo lafa izy eny an-dalana lasa malahelo be za sady lasa sary-piary be hoe efa miaraka zay nefa izy mbola mijery olo kafa ihany lasa mampitany tenako amin'olo kafa am'izay za hoe za veny tsara sa iny olo iny lasa zany ny olana eo aminay matetika nefa zay mifankaty foana sady mitombo foana ny fitiavako azy ka raha voasary-piaro de zay ny endrika voalohany fanapotehana ny fitiavana ny fahasarotam-piaro tena eniko aminao mazary zany satria izy mijery olona fotsiny zao de fa manina anao mijery eny isanandro zay foana novenao farandreo le tovolahy na tianao na tsy tianao zanga tsy voate ngasa voateriny hoe anampy maso fa raha vao mifanina amin'ny olo ohatra fotsiny zany de tonga eo ny ady de fa makaleo be koa ty miaraka aminao ty de farany de na milaza hoe ty be de ave itomany tsy nakana tsy aniny ilozany ilany hiditra amin'ny olona sary za de milaza aminareo raha mbola any am-pendoana no efa hita sary-piaro aza mbo midika izony zany alohany zany fiadanantsaina no ilana fa tsy tebiteby isaky niditra ohatrano anao de mahazo fanontaniana foana taizindray ianao inona natao ananana fahatokisatena ary raha efa lehibe lay olona ka zao ny le fahatokisatena io nge de lazaiko ianao hoe zavatra izarana mba ho tonga traikefa sy fahaiza-manao zany hoe eo anaty ny tena fomba azahoana ny fahatokisatena de ny fahaizana maneho hevitra sahi miresaka de mifanakalo hevitra amin'olona de mamoaka ny hevitra ao anao fa isaky ny zatra mamoaka hevitra ianao indrindra ka hoe eken'ny olona ny hevitra ao de mipoitra ho azy le fahatokisatena hoe de taria de zavatra nylazaiko ny ekendreo dikan'izany zany misy ajany ianao ary indrindra tonga de fantatr'olona hoe sokajin'ny olona olokendra de hoe ay miresaka aminy kosa aloha mahafinaritra fa izy mahita vahaolana foana zay ny elizy zay za vehivavy romborokolo taona mba anontany azafady hoe maninona kay mamany rehefa misy zavatra hitenenany de tsy maintsy teneniny foana ny olo tiako na de tsy tokony hidirany akory ary le resaka satria tsy tiany olo eo monina tsy sarotra nge mandrinika an'izany zavatra tsy hisy ifandraisany de teneninao izy de ataonao zay de ataon'ny malagasy hoe manao zay mahaleo monina de farany ianao tsy te herika antsony za aloha tsy tonga antsony fa nyreninao ve tsy hiteny zao ndray zay de raha vao mitonona an'izay ny reninao ve tsy de zay fa manomboka izy zay de mba tadidio zay fomba fiteny zay de fa manomboka izy zay fa de mitandremy nisy olana tamin'ny raiko de avy eo noroahany efa maty mama mariako anefa fa fampiadian'ny avany ilay na tonga ny olana ary nampitombo ny resaka ireo anabavin'ireo ankehitriny mifankaty amin'ny olona mitovy fotoana amin'ny dada mikasany anao trano ho ahy izy mazava azy fa tsy hoeken'ny dadanao satria hoe efa olon-dehibe kanefa ny zao foana nge ny zavatra teniko matoa zatovovavy na zatovolahy te na maniry hanambady olona efa zokony lavitra amin'ny taona de satria tsy nahita fitiavana teo amin'ny rainy izy raha vehivavy ary tsy nahita fitiavana tao amin'ny reniny izy raha lehilahy de azagaga ianao fa io olona vadiny io de sady ohatran'ny dadany ohatran'ny hoe vadiny ary tsy amin'izany koa hoe ohatran'ny reniny sady ohatran'ny vadiny zay le izy fa olona tsy ampy fitiavana tao amin'ny ray aman-dreny ny mahatonga an'ireny
vehivavy manoratra za tompoko tena manana olana rehefa mba manao débat za rehefa any ampianarana dia matahotra foana sady mangovotra sy midobodoboka be foana ny foko rehefa miteny za inona reny tokony ataoko zany efa tsy misy fotoana mihitsy afahana miona amin'ny généraly ka zao nge raha eno tsara ny zavatra nylazaitsika androany amin'ny latsinainy alina na jereo any amin'ny RTP live na jereo any amin'ny YouTube zay satria zao le fahatokisantena nge hoa hery ao anatinao e ka raha vao tsy matoko tena ianao de miamiany io hery io zay mahatonga anao hoe sary tahotra zay mahatonga anao hoe miboretika rehefa miteny zay mahatonga anao tsy maneho hevitra satria enao no mametaka sakana amin'le hery efa napetaka Andriamanitra ao anatiny hery mipetraka ao anatinao nio hery tsaina hery mbatana hery mpanahy fa enao no mametaka sakana de tsy afaka mietrika le hery zay fotsiny izy ya faranatsika ny famakina ny SMS na amin'ny RTP live na any amin'ny tamin'ny telefona satria fa manakaiky ny fotoanatsika fa toy ny mazatra atsika ihany de ndaotsika mitina zay voalazatsika teo satria hoety miaina amin'ny ity volana ity nanovantsika na mba andram-piona indray amin'ny herin'ny anio ya ka le izy tena ozy hoe tena zavadehibe eo amin'ny fiainana ny olombelona ny fahatokisantena araka ny lazaiko teo hoe hery ao anatinao izy io ka raha ianao no misaka anazy de ho sahirana ianao tonga ny tsy fahatokisantena tsy fahasahina manao zavatra tsy fahasahina miroso tsy fahasahina fanakalo hevitra de ianao ny vomafy amin'izay fotoan'izay ka tena zavatra ilaina ary tsy fahatokisantena ao aminao io ny olombelona tsirairay io no ao amin'ny ankonana io ihany ny ao amin'ny fiarahamonina io ihany ny ao amin'ny firenena fa zany hoe fa mitambatambatra mitombo arakaraka ny ekan'ny sokajy hoe tokatrano fiarahamonina firenena no mampitombo ka rehefa mateo ty amin'ny fototra tsy matoko tena de ao amin'ny fiarahamonina tsy matoko tena eo amin'ny firenena tsy matoko tena zay ne mavoatsika io e ary zany ny antony tena naovana ny fanabeazana hoe ny fahatokisantena de tena hoe miainga amin'ny fahaiza-manao sy ny fahazarana ka eo amin'ny fanabeazana no azahoana ny fahatokisantena efa nilazaitsika teo ny fomba hoe fampitana fitiavana fa io fitiavana io ny fananana fitiavana tena mifototra ihany koa ny fahatokisantena ia zay ny amin'iny raha te resaka mijeren'ny général tsika satria mbola anatin'ny fibiona moa tsika amin'izao fotoana zao de atsoy aloha 22 443 87 rehefa azonao amin'ny lara telefony iny lara telefony général de atsoy izy rehefa maraina eo amin'ny amin'ny valo ao hatrany amin'ny 12 anoany de any amin'ny roa any hatrany amin'ny 5 anoany de miresaka nareo inona tokony atao fampizarana zay tokony fampizarana io am'izay resaka momba ny olana zay mitranga sy misy de aza atao lava loatra araka ny teneniny aza atao lava loatra fa be deabe ny olona miantso atsika ihany koa ny fampatsahivana atsika fa ny fantaratsika dia efa nandeha tamin'ny RTP live mbola azotsika atao foana mijery an'ireny any amin'ny RTP live any amin'ny internet any de any amin'ny YouTube ihany koa azotsika tototsana mijery an'ireny ary ny famerena atsika ny fandarana disaky ny alatsina ny alina amin'ny valo sasany no anarahantsika an'izay ho an'izay tsy naraka teto amin'ny radio ankasitrahantsika rehetra niaraka tao anatin'izay fotoana zay ary ialana tsiny amin'ireo SMS be deabe tsy voavaky na any amin'ny RTP live na any amin'ny telefona any be deabe tsy voavaly de ialana tsiny tokoa de mame fotoana atsika rehetra ho amin'ny heriny indray arivanto amin'ny lafiny teknika da disy nambinina teo mikirakira ny sary ary ny général raha makavelo niaraka tamintsika tao anatin'ny famelabelaran-kevitra mame fotoana atsika ho amin'ny heriny indray veloma tokoa veloma to mba hovanina fandarina rahano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina